Postra malagasy nototosain'ny folakandro iny fanondrapa-pitantanana teo amin'ny tale général ny postra malagasy teo aloha sy ny tale général vaovao tsy tonga nanatrika izany Andriamatoa Rakotomalala Augustin tale général teo aloha ka voatery nampiantso vaditany nanao ny PV de carence mba hahafana Andriamatoa Ranarson Richard manohy ny asa avy atrany fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny tombotsoan'ny postra malagasy izany raha ny fantatra araka izao tatitra hoentiny Gérald Ratsimbazafy eo amin'ny sariny Rizy Rakotoson izao. Miarindoha ny postra malagasy amin'izao fotoana izao araka nanambaran'ireo tompon'andray teo anivony ity orinasa-panjakana ity. Ny ariary izany tato anatin'ny 4 taona farany noho ny fanomezana sehatra ny teknôlôjia vaovao tamin'ny fandrarahana rehetra. Miroborobo hatrany ny sehatry ny fikirakirana sy ny fitahirizam-bola, manampy ny teknika mpifandraisana araka-tsy mirindra sy ny fampifandraisana ara-taratasy ary ny fikirakirana hajiana ny timbre izay mahapostra ny postra. Ho fampandrosoana ity orinasa ity dia nisy ny fanapahan-kevitra noraisy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny hahita araka-tsy mirindra nanendry tale généraly vaovao. Ary amizao amin'ny zavatra mahaporitra ny calendrier budgétaire avant le 19 décembre zao dia tsy maintsy natsangany sy conseil d'administration ny budget ny postra malagasy ny taona ho avy. Tale généraly vaovao mba mentsika fotoana handinika ny dossier rehetra am-pitantanana zay vao miaraky miatrika ny filakevim-pitantanana. Andriamatoa Ranarson Richard no voatendry ho tale généraly vaovao ny postra malagasy araka ny didim-panjakana tamin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny herinandro lasa iny. Fanendrena manaraka ny lalàna araka ny nambarana Andriamatoa filohan'ny filan-kevim-pitantanana. Tsy obligation légale io tsy isy namaniry mihitsy ny conseil d'administration hoe manao appel à manifestation fa izahay mpikambana ao amin'ny filan-kevim-pitantanana no naniry tena hoe andaotsika hanao appel à manifestation d'intérêt mba ananana le maximum de bassin de candidature. Fa nanaovana izy io dia tamin'ny fotoana ny tale général tamin'ny taona lasaka amin'izay sy ny faharoa taorina ny audit nataony nampanaovany banque mondiale sy ny FMI amin'ny postra malagasy. Taorinan'izay zany dia natsapana fa misy défi ngeda be tsy maintsy hatrehan'ny postra malagasy. Valovolany tateriny rehefa hita fa tsy navoaja dia terme de référence zay fanarahana le tale généraly teo aloha dia tsy maintsy nanao amin'le recrutement ny DG vaovao. Io dia tena réservé exclusivement amin'ny inspecteur en poste. 5 zareo ny retenue tao ray voatendry dia ny soloana iny zany ka rehefa tonga ny fotoana ambonan'izy dia le anaran'le efatra ambana izay ny postule nanao tamin'ny appel à candidature izay ny natolotra ny gouvernement. Mandray ny asany amin'ny mahatale général ny postra malagasy azy Andriamatoa Ranarson Richard manomboka izao araka ny PV de carence nataon'ny vaditany noho ny tsy fahatongavana Andriamatoa Rakotomalala Augustin tale général teo aloha izay tokony hanatrika ity famindram-pitantanana ity.